Miarabantsika tompolasy tompoavy. Ny fivorina eo anivon'ny anteny meram-pirenena no mafana amin'izao fotoana izao satria rehefa tonga ny volana oktobra, novambra, desambra dia mifantoka indrindra anatin'ilay fivorina ho an'ny teti-bolam-panjakana ho amin'ny taona ho avy ny anteny meram-pirenena sy ny anteny meran-doholona. Ho an'ny eto Madagasikara, ankoatry ny adevitry ny daty satria misy daty ambarany lalàna izay efa nofidiana tamin'ny andro filoha Marc Ravalomanana, le hoe LOLF na ny loi organique izay mahakasika indrindra ny loi de finance, dia misy ny fehitrandro ahafahana mampiditra izany teti-bola anaovana fantaniana eo anivon'ny anteny meram-pirenena izany. Ankoatr'ino isika satria dia adevitra eo anatrehan'ireo solombambaoaka izany, andany ny solombambaoaka avy aty anivon'ny fanorenana dia milaza fa tsy naray izany ara-potoana ary raha tonga atao amin'ny anteny meram-pirenena aza izany dia vitsy de vitsy monja ireo takelaka tonga atao fa tsy izy rehetra satria misy tôma vitsivitsy ity teti-bolam-panjakana ity. Ary tsy mora ihany koa ny mamaky izany fa mila fandalinana, fitoniana ary mila fifehezana ny endriky ny sora-bola sy ireo tabilao maro samihafa manambara ny tarehimarika izay voatsinjara ao anatin'ity teti-bolam-panjakana ity. Misy aza fotoana tany aloha tany dia nampianarana mihitsy ny solombambaoaka mba hahay mamaky izany endriky ny teti-bolam-panjakana izany, na io teti-bolam-panjakana izay lalàna lasitra na io teti-bolam-panjakana asiam-pantsiny. Izany natao tany aloha tany dia mba ahafahan'ny solombambaoaka manana fijery iombonana ary mahay mamaky ny teti-bolam-panjakana rehefa tonga eo anivon'izany anteny meram-pirenena izany. Ka tsy ho solombambaoaka mpanangantanana fotsiny ihany na ho solombavam-bahoaka izay natao hivety ny merci président na hivety ny amina hoe mazava tsara azo laniana ao anatin'ny adiny ray na roa ora ny teti-bolam-panjakana zay amin'Arivon'ny Betsy. Tsy ordinatera raha teo koa ny solombavam-bahoaka ary tsy logiciel ka afaka mamaky ny boky be ana teti-bolam-panjakana aman'arivony ao anatin'ny adiny ray na adiny roa ahafahana manangan-tanana. Sarotra nisy laza fa mafy an'izany. Eny, na dia azo lazaina aza fa manam-pahaizana momba ny fitantanana ara-bola na manam-pahaizana momba ny fitantanana ara-bolam-panjakana na manam-pahaizana momba ny tontolo ara-toe-karena dia tsy mahavita izany ny manam-pahaizana ray rehefa maky izay loi de finance izany. Antony isika ny amin'ny hoe tsy maintsy mandeha any anatina adevitra mahakasika indrindra ny amin'ny fampiofanana izany. Eto Madagasikara moa moramora ihany ny zava-misy ary tsy vitan'ny moramoraina fa mandeha joli fotsiny izany satria ny maro anisa dia natao anangan-tanana, ny maro anisa de boîte aux lettres, ny maro anisa de passoire eny anivon'ny anteny meram-pirenena ka izay tapaky ny aty anivon'ny foibe ho an'ny mpitatana ny antoko sy ny vovonana na ho an'ny présidence izany na ho an'ny gouvernement na ho an'ireo ministera samihafa dia arahan'ireo tompona kely eny anivon'ny anteny meram-pirenena. Ny solombambaoaka mpanohatra amin'ny alalan'ny antoko-tiako Madagasikara na amin'ny alalan'ny vonona mahaleo tena sy ireo solombambaoaka izay tsy miankina na amin'iza na amin'iza no matetika mitrifana, miteny ary sa mamaky batsilana ny amin'ny endriky ny lalàna tonga anatin'ny anteny meram-pirenena io. Ny fiainana sy ny zava-misy ao anatin'ny anteny mera izay resahantsika izay fa move mba fantatsika tsy andehanana lavitra araka ty tableau fitsinjarana ity na tableau de répartition mikasika indrindra ny teti-bolam-panjakana izay hetina eo anivon'ireo solombambaoaka manomboka anivon'ny fiadinan'ny repoblika izany ka mandalo amin'ireo androm-panjakana maro samihafa amin'ireo departemanta ministerialy izay hitantsika amin'ny sary ihany koa. Fa ity iray ity no mahatalanjona ny rehetra satria dia nisy fiakarany any amin'ny 338 milliards any ho any ny teti-bola eo anivon'ny présidence. Raha atao ny fikajiana izany dia manodidididina ny 1700 milliards de FMG izany. Ka raha tsy njaraina ho an'ny fandaniana ao anatin'ny herintaona, ao anatin'ny herinandro, ao anatin'ny andro ary ao anatin'ny ora de toy izao ny fikajiam-bola eo anivon'izany fiadinan'ny repoblika izany. Ny 338 milliards d'ariary dia raha atao
amin'ny fikajiny an'ny euro dia manodidina 76 millions d'euros any ho any. Zany hoe 76 millions d'euros zany ny teti-bola ilainy eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika ao anatin'ny herintaona sy 50 andro eo. Ary rakajina amin'ny hoe isan-kerinandro izany ao anatin'ny herintaona sy 50 herinandro io dia ahitantsika tranga tahaka izao. Ny herinandro ray na 7 andro izany dia mandany 1 476 000 euros na 6 509 millions d'ariary ny fiadinan'ny repoblika ao anatin'ny herinandro zany. Zany hoe manodidididina tsy latsaky ny anohaniny amin'ny 30 millions anohaniny. Ary rakajitsika ny isan'andro dia 210 934 euros no lany ny fiadinan'ny repoblika, zany hoe 929 millions d'ariary anohaniny. 1 milliard d'ariary latsaka kely isan'andro no lany ny fiadinan'ny repoblika. Ary rakajina isan'ora io dia 8 789 euros na 4 euros anohaniny. Zany hoe eo amin'ny 38 746 000 ariary anohaniny na 730 tapitrisa ariary anohaniny ao anatin'ny ora ray. De atao inona avokoa zao vola be takiny ny fiadinan'ny repoblika izao? Asa inona no tsy maintsy anaovana fampiasam-bola anivon'ny fiadinan'ny repoblika akoatry ny hoe fonctionnement fampandehanan-drara handoavana ny karaha-mampiasa? Misy fandaniam-bola hafa ve zay tsy maintsy ampiasaina na amin'ny alalan'ny investissement na amin'ny alalan'ireo promesse samihafa zay ho tanterahany eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika? Panatanteraka ny fiadinan'ny repoblika sy ny gouvernement. Ny gouvernement no tokony hanao asa amin'ny alalan'ireo programma samihafa zay narafitra ao anatin'ny PGE ka hoentina eo anivon'ny antenimieram-pirenena isan-taona. Manana ny teti-bola ny primature ary manana ny teti-bolany ihany koa ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernement amin'ny alalan'ny departementa ministerialy zay tantanana. Misy asa efa tokony ataony ao amin'ny gouvernement zany amin'ny mampanatanteraka ny gouvernement sy ny fiadinan'ny repoblika. Fa inona ity filam-bola be mihoapapana ho an'ny fiadinan'ny repoblika ity? Nisy fiakarana moa zany mihoatra ny teo aloha fa nyfantanina mipetraka manoloana zany de hoe efa fitsinjovana ny atrehana ny fampelezan-kevitry ny 2023 sahady ve ity vola be ity? Ity ny soratana atao anaty sora-bola azo antoka fa ho hitany eo anivon'ny présidence zany, fa mbola misy ketrika hafa ve ho an'ny atrehana ny fifidianana? Ka azo antoka anatin'izany ny resaka fanisana mpifidy, azo antoka ao anatin'izany ny fametrahana an'ireo pakady samihafa eny anivon'ny fokontany, ary azo antoka ao anatin'izany ny adevitra zay efa manomboka mahazo faka amin'izao fotoana izao toy ny jugement supplétif itony, toy ny resaka karapanondrom-pirenena itony. Alaim-panahy isika eritreritra an'izany ny amin'ny vola be zay kirakiraina tahaka izao. Raha ity vola be ity manko no atodika makany amin'ny sosialim-bahoaka, na ity vola be ity no anaovana famatsim-bola ho an'ny angovo sy herinaratra eto Madagasikara, de mahavita zavatra betsaka izany. Ary raha ity vola be ity no entina manatsara ny lalana zay mampifandray ny tanàna, ny commune ary ny faritany, de azo lasaina fa avy tan-javatra ihany ity vola be 338 milliards d'ariary zay voasokajy fa ho an'ny fiadinan'ny repoblika ity. Saingy tsy mandehandeha ho azy calcul zao, tsy mandehandeha ho azy ny fanoratana izany, fa efa voatefy mialoha avokoa mba hiatrehana ho isika hatrany hatrany ny adevitra dia 2023, satria ity teti-bola ty raha teo dia teti-bola ho an'ny taona 2024. Tao-pifidianana ny 2024 noho izany dia mila vola be ny fitondram-panjakana. 76 millions d'euros no ampiasainy ny fiadinan'ny repoblika. Eto aza ny gasy sahirana vao mahazo lalao zay mba ahafahana mijery ao anatin'ny tompon-daka eran-tany any baolina kitra. Eto ny gasy sahirana amina resaka borsa, eto ny gasy sahirana am'ireo fitakiana vola tokony aloha makany amin'ny fer, makany am'ireo orinasa zay mbola tsy nisitraka izany ambolana ataonany maro. Ary eto ny malagasy sahirana amin'ny alalan'ny sakafo hiditra anaty kibona ka mitangorona miaraka amin'ny voalavo sy ny alika eny am'ireo toeram-panariam-pako samihafa eny.
kanefa kay misy kirakiram-bola tahaka izao zay homena manokana ny fiadinan'ny repoblika 14 000 milliards d'ariary ny vola zay heverina ho tadiavina am'ty teti-bola 13 ty nisy fiakarany ihany koa zany raha mihoatra ny teti-bola 12 teo tsy toko tsy foroany zany dikan'izany dia misy vola na tiana na tsy tiana ihany amina teti-bola mpanjakana tahaka izao makany amin'ny fiadinan'ny repoblika na makany an'ireny departemanta ministerialy samihafa ireny tsy maintsy handady any amina raharaham-pifidianana. Ireo manam-pahaizana ho amin'ny tontolo ny fitantanana ara-bola ny société civile ary ireo vatona sondro ny tany mahalala indrindra sy nandrafitra ny teti-bola mpanjakana ny fandimby tamin'ny repoblika teto Madagasikara no hiraritsika hitondra adevitra ka hanokatra izany eo andretreny be sy ny maro. Ary ny solombavamboaka sy ny masom-panahiny no heveritsika fa ay andinika tsara ka hametraka ny tena toerana misy azy ireo manoloana ny filana ara-bola tadiaviny eo amin'ny mpanatanteraka. Ahay tsipaka ve ireo solombavamboaka, ahay tabataba ve ho be loatra izao zavatra izao ireo solombavamboaka. Tsy maro anisa ihany fa efa fantatsika miasa am'izany ny solombavamboaka mpanohatra. Mizotra makany amin'ny adevitra tahaka izany no mba hirariny voaka mba hazona mikaroka marina ka tsy toeram-pamaharana zay hangalarana ny volam-panjakana sy androbana mivatana sy ankolaka ny volam-panjakana no atao hoe fitantanana firenena na fitondrana. Tsy ekeny zany, tsy rariny zany fa fandiniana amin'ny ankapobeny amin'ny hoe fananam-bahoaka, volam-bahoaka ary tantanina amin'ny rariny sy nitsiny. Zany zava-misy, zany malaza makasitraka tompolahy, makatelina tompoko vavy.